miarahaba anao indray a afaka mbola manohy isika ao anatin'ny fifampaherezana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Loha hevitra vaovao no rahantsika androany a de le hoe miova. Zay zany no afatra entina amin'ity androany ity, miova. Efa niova ve ianao? Ndao hoe rahantsika mijery zay amin'ity an'ity a kanefa mialohan'izay andeha hivavaka isika. Ray masina an-danitra misaotra satria te hanova ny fiainana ianao ary tianao hanana fiainana tsaratsara kokoa zahay. Koa meteza hiteny aminay amin'ity an'ity indray. Misaotra Jesosy io. Amen. Loha hevitra anankiray vaovao miova. Zay no ezahantsika ho jerena androany. Tonga de toko sy andininy avy hatrany no omeko atsika. Toko sy andininy ao amin'ny Romanina toko 12. Romanina toko 12 de ny andininy 2. Toko sy andininy zay mahazatra atsika izany andininy zany ary efa haitsika. De izao no voalaza ao. Izy hoe ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina hamantarana ireo sitrapon'Andriamanitra de zay tsara sady akasitrahana ny marina. Aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova. Zany hoe baikon'Andriamanitra mihitsy zany ty hoe miova ty. Izasy anao mila miova. Eto de te hisarika kely ny saintsika amin'ny teny io. Rehefa jerena ny dikateny fototra nandikana le miova de avy amin'ny teny grika anankiray manao hoe métamorpho. Métamorpho. Avy amin'izany teny grika izany ny avian'ilay teny frantsay hoe métamorphose zay entina ilazana ny fiofony biby anankiray. De afaka maka ohatra ny amin'ny biby izay miofo isika. Zany hoe miova de tsy inona zany fa ny fanday. Ny fanday a de miofo izy, miofo ary rehefa miditra lasa cocon izy avy eo ny zavatra miantona kely eny amin'ny zava-maniry reny de ny mivoaka avy eo rehefa avy eo de lasa lolo. Zany hoe ny fanday ihany no lolo. Biby anankiray ihany reo fa niofo izy ary niova tanteraka. Ary raha miteny zany ny Baiboly eto hoe miova de te hahita fiovana tanteraka eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona izy. Ary izay ihany koa ny tiana hisarihana amin'ny saintsika amin'ity anio ity. Lay teny teo de miteny izy hoe aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao. Aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao. Izao tontolo izao dia feno faharatsiana, feno olana ary zay zavatra rehetrarehetra iainana de miteraka zavatsarotra avokoa. Toy ny fanday, toy ny fanday. Zay lalovany rehetra malailay avokoa. Ary ataoko angamba fa raha misy ankizy kely na zazakely mahita fanday de andositra izy ary atahotra. Satria ratsy izany. Ary ny Baiboly eto zany de miteny hoe aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao. Ary miantso atsika izy a miova. Ary amin'ilay teny teo hoe manaova métamorphose. Zany hoe miofo, miova endrika tanteraka mihitsy. Miala amin'ilay toetra ratsy taloha ary tonga amin'ny toetra vaovao. Tsy fantatro raha efa nandinika ny fanday sy ny lolo ianao. Misy itovizany ve? Nefa biby anankiray ihany. Raha fanday izy a feno lay fa rehefa lolo izy elatra soa ny tafiana. Fanday izy andosiran'ny ankizy fa rehefa lolo izy na ny ankizy aza te hisambotra ary mahatsiaro faly mahita azy. Ary zay koa ny tian'Andriamanitra mba hiainantsika zanak'Andriamanitra, ny ananantsika fiovana eo amin'ny fiainana. Ao amin'ny Romanina toko 9. Romanina toko 9 ny andininy 1 ka hatramin'ny 9 de misy an'izao teny zao hoe inona ary no lazaintsika? Inona ary no lazaintsika? Mbola hitoetra amin'ny ota ihany va isika? Zay zany le raha noharitsika tamin'le biby teo hoe ny mitoetra amin'ny mahafanday ihany ve isika? Ka hitombon'ny fahasoavana. De hoy izy ny teny sanatry izany. Ataontsika zay efa maty amin'ny ota ahoana no velona amin'ny any. Ny tiana resahana de zao. Ny antsoina hoe miova de miala amin'ny toetra taloha. Lay toetra taloha feno ota
ary mandray toetra sy endrika vaovao. Ary io romanina toko fahenina io a ny eo amboniny eo ny andininy eo aloha eo dia miresaka mahakasika amin'ny batisa de somary ohatry ny hoe ampidiriko kely zany zay, zany hoe ny batisa zany de tandidona anankiray anehoana ny fiovampo, ary ny olona anankiray mandalo ny batisa zany de tokony hisy taratra fiovana eo amin'ny fiainana. Zao ny voalaza ny 7:7 amin'ilay romanina toko fahenina. Tsy fantatrareo va hozy izy fa isika rehefa natao batisa de natao batisa ho amin'ny Kristy ho amin'ny fahafatesana. Koa niara-ny levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika, ka tahaka ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty, tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika koa amin'ny fiainam-baovao. Tiako tsindriana manokana le hoe fiainam-baovao. Hafa mihitsy zany ny fiainana taloha de hafa ny fiainana vaovao. Rehefa miova ny fanday de hafa mihitsy ilay fiainan'ny fanday ary hafa mihitsy ny fiainan'ny lolo. Zay ny atsoina hoe miova, manao métamorphose. Ary azoko eritreretina zany fa matoa io andininy io teny io no safidina napetraka anatin'ny baiboly, de zay koa ny tian'Andriamanitra isy eo amin'ny fiainantsika, miova tanteraka. Ary zava-dehibe zany fiovana zany, ilaitsika ny miova. De ao amin'ny 5 amin'ilay romanina toko fahenina de miteny izy hoe fa raha nampiraisina tamin'ny endriky ny fahafatesana sika de ho tahaka zany ihany koa ny fitsanganana. Fa fantatsika fa ny toetsika taloha de niaraka nombona tamin'ny anombanan'ny tenany ota, mba tsy hanompotsika ny ota intsony. Toetsika taloha. Afaka miteny zany fa ny toetra ratsy zay niainana de taloha izany ho an'ny olona anankiray zay niova. Ary amin'ny mahataloha azy de tsy iainany intsony amin'ilay toetra vaovao. Averiko foana ary satria mahafinaritra le resaka hoe fanday sy ny lolo. Ny fiainan'ny fanday taloha de tsy hitovy intsony amin'ny fiainan'ny lolo. Misy fiovana tanteraka. Azo eritreretina zany fa raha miteny Andriamanitra hoe miova amin'ny fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra de zay tsara sady akasitrahana ny marina, de tafiditra ao zany hoe miova na ny saina aza, miova na ny endrika aza, miova na ny toetra aza, miova na ny fitafy aza, eny miova hatramin'ny fihinana, miova hatramin'ny fiteny. Ary angamba koa aza mety hiova hatramin'ny fivavahana na ny fiangonana. Ny de ny anarana aza de miova. Fanday lasa lolo. Misy biby anankiray ihany koa miofa ohatran'izany, ohatra hoe ny tsiboboka lasa sahona, miova tanteraka. Ary eo anatin'ny baiboly rehefa nahita olona niova fo ao anatin'ny baiboly de na ny anarany aza de novain'Andriamanitra. Ohatra hoe i Abrahama de novain'Andriamanitra hoe Abrahama, Sarai de novan'Andriamanitra hoe Sarah, Jakob ilay mpamingana mpamitaka de novain'Andriamanitra hoe Israely mpitolona amin'Andriamanitra, i Saoly lasa Paoly. Ny tiana resahana zany de zao hoe ny olona anankiray miova de tena hita taratra eo amin'ny fiainany, eo amin'ny tenany zany fiovana zany. Indraindray mantsy misy olona miteny hoe efa niova ahy kanefa ny zavatra nataony taloha ihany no ataony aty aoriana, ny teo ihany ny teo. Ilay fanontaniana napetrako tany am-piandohana hoe efa niova ve ianao, efa niova ve ianao? Fa ny baiboly de miantso atsika mba hiova. Hiova arak'ilay teny amin'ny romanina toko 12:12 zay efa mifakitsika tany am-piandohana, mba hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra hozy izy. Miova na de hatramin'ny sitrapo azy. Raha ny sitrapoko taloha de ny anao ny adalàna, ny anao ny faharatsiana. Fa rehefa miova ny sitrapoko de ny anompo an'Andriamanitra. Zay ny antsoina hoe miova. Zany no iantsoan'Andriamanitra atsika tsiraray avy. Ary resahany ao amin'ilay tapany farany amin'ilay romanina toko 12 ny 12 hoe miova ho amin'ny tsara sady akasitrahana no marina. Zay ny tediavintsika, zay ny tediavin'Andriamanitra amiko sy aminao. Hiova ho amin'ny tsara sady akasitrahana no marina. Raha fanday aho taloha efa mba lolo aho ankehitriny. Zay zany raha biby ny resahana. Raha tsy boboka aho taloha efa mba sahona aho ankehitriny. Zay zany raha any amin'ny biby no resahana. Fa isika olombelona
dia tian'Andriamanitra hiova ho amin'ny tsara. Raha ratsy ny toerana nisy anao taloha dia tian'Andriamanitra ho amin'ny toerana anankiray tsara ianao. Raha tsy nakasitrahan'Andriamanitra ny toerana nisy anao taloha dia tian'Andriamanitra ianao hipetraka amin'ny toerana anankiray izay ankasitrahana. Raha tsy nandeha tamin'ny fahamarinana ianao taloha dia tian'Andriamanitra ianao ankehitriny andeha eo amin'ny marina. Ny tiana ampitaina dia izao: mila miova zasy ianao, mila miova isika raha tiantsika no tonga eo anatrehan'Andriamanitra, satria Andriamanitra mihitsy mitaky an'izany. Napetrany hoe aza manaraka amin'ny fanaon'izao tontolo izao. Tsy hoe izay ataon'izao tontolo izao akory dia mety, tsy hoe izay ataon'izao tontolo izao akory dia tsara, tsy hoe izay ataon'izao tontolo izao akory dia ankasitrahan'Andriamanitra, tsy hoe rehefa mandeha araka izao tontolo izao akory, izay ataon'izao tontolo izao akory dia marina. Fa Andriamanitra manana ny tsara aminy, Andriamanitra manana ny ankasitrahany, ary Andriamanitra manana ny marina eo aminy. Fa ianao no mila miala amin'izao tontolo izao ka makany amin'izany tsara sady ankasitrahana ny marina izany. Ary rehefa tena miova ny olona anankiray araka ny teniko teo dia ho hitantaratra eo amin'ny fiainany ny fiovana. Na fiteny, na fijery, na fihetsika, na fitafy, na fivavahana, na ny anarana dia miova. Fanontaniana mipetraka: efa niova ve ianao? Raha ohatra ka mbola nitoetra taloha izay feno faratsiana ny ainanao, manapa-hevitra ny anaraka an'Andriamanitra ho any amin'ny tsara sady ankasitrahana ny marina. Tian'Andriamanitra ianao ho amin'izany toerana izany, ary hita fifaliana amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra ianao rehefa tonga amin'izany hoe tsara sady ankasitrahana ny marina izany. Te hivavaka ho anao amin'ity androany ity, mba ho tsara ny fiainanao, mba ho ankasitrahan'Andriamanitra ny fiainanao, ary mba ho marina ny fiainanao. Maneke iova. Andeha hivavaka isika, ametraka ny fiainantsika eo am-pelatanan'Andriamanitra, ka hisy fiovana tanteraka amin'ny fiainana, ny fiainantsika tsirairay avy. Hivavaka isika. Tompo Andriamanitray, misaotra noho ny lesona sarobidy nomenao anay tamin'ity androany ity, fa miantso anay hiova ianao. Tsy tianao nitoeranay amin'ny toetra ratsy teo aloha, fa mba hiofy tanteraka. Ray masina any an-danitro, mivavaka manokana ho an'izay miaino amin'ity an'ity, mba ho tsara ny fiainany, ho ankasitrahanao any fiainany, ary ho marina ny fiainany. Angatahana amin'ny anaran'i Jesosy izany mivavaka izany, misaotra Tompo. Amen.